Eto le fotoana farany ary tonga eto amin'ilay fotoana nokafany iainany rideau tsika satria mivoaka ho mpandresy zany ilay ratovovavy izay miafina ato ambadika ato manasanao hitsangana. Coucou, Patricia nianarako. Tsy nampoziko mihitsy. Eny efa tsara kely izy. Eto amin'ny Lovaincognito ihany sika. I Niaina sy Patricia no mivoaka mpandresy rehefa nametraka an'ireo fanontaniana maromaro Niaina nanadiady tao ambadiky ny rideau tao dia Patricia ilay safidy anjara-pitiavana. Eto dia misy fanomezana ho atolotra ho an'izy roa ka hotolorana fanomezana ianareo avy any amin'ny boîte à cadeau. Misy an'ity ihany koa avy any amin'ny Destiny. Ary tsy vitan'izay fa meno zareo tolotra ianao manao ny manicure sy pédicure. Tsy haiko. Mety toy angamba. Tonga eto amin'le fotoana mampitaitaina sady mamiramirana ihany nefa na izany ary dia manasa anao Franca hitsangana hanainga ny rideau dia hijery siakan'ilay olona safidinao. Alohantsika miara-manainga anazy. Ah, je te connais toi. Bonjour, je m'appelle Jones, je viens d'ici de Tanarive, mais en même temps je viens aussi d'Ambatondrazak. Je suis mannequin. Tu t'appelles pas John? Ah, John. Je peux sortir. Afaka mivoaka. Ie mbola eto amin'ny Lovaincognito ihany sika, mbola tsy tapitra akory fa zareo reo izay mivoaka mpandresy tamin'ity lalao faran'ity dia i Jones sy Franca. Tsy vitan'izany fa misy fanomezana izay atolotry ny boîte à cadeau an'izy roa dia faly manolotra anao an'izany izahay Jones sy Franca. Misy ihany koa ity loka anankiray ity izay avy any amin'ny Destiny, mbola any Franca ihany. Miaraka amin'ny tolotra anankiray manicure sy pédicure ao amin'ny Destiny ihany koa. On va se faire connaissance, puis d'abord on verra la suite. On verra la suite.